Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Jonja Toariary. Vaoline dia manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Tos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy Magasin Saint-Georges Vista Horizon Tos. Mipotratsy kelikely ny olana teo amin'ny fanomanana sy fandraisana ny francophonie teto amintsika ny faran'ny volana novambra lasa teo. Mpiasa manodidina ny 50 teny amin'ny CCI vato no mbola tsy nahazo ny akaraman'izy ireo hatramin'izao. Nanomboka omaly alina tsy hita ny toerana hitazonana ny Augustin Andriamananoro, na ny mpisolo vavazy na ny fianakaviana, samy tsy misy mahafantatra ny toerana misy azy. Rahampitso anefa no hanomboka ny fialan-tsasatry ny fitsarana. Fampahivana-pirenena no resana teny amin'ny antenuera-pirenena. Tsy zany anefa ny zava-misy raha ny votoatan'ilay lalàna nananganan'ireo solombava-bahoaka tanana teny Tsimbazaza omaly. Fanangana tanana izay ambaran'ireo solombava-bahoaka ho anjama amin'ny fotsiny ihany. Miverina indray ny délestage izay mampitaraina ny mpanjifa eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Olana na teknika no anton'izany raha ny fanazavana azo. Andatsaka orana artifisialy mandritry ny efatrandro ovaolana iarahan'ny jirama amin'ny foibe ny famantarana ny toetry ny andro eto Madagasikara. Vaovao iraisam-pirenena any Frantsa nanaiky ny fanemorana ny état d'urgence hatramin'ny 12 ny volana Jolay ho avy izao ny solombava-bahoaka any an-toerana. Ity no fe-potoana lava indrindra momba ny état d'urgence tany Frantsa. Ny andidin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Jonja Toariary. Vous êtes à la recherche de la nouveauté, de la diversité et de l'authenticité pour la fête de Noël et la fête de fin d'année? Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay. Skyward, représentant exclusif Baolay. Baolay vous souhaite joyeux Noël. Snickers, votre barre chocolatée. Ce délicieux mélange de nougat, de cacahuètes grillées et de caramel. Snickers, définitivement bon. Bonjour.
Bonjour. Petit miss fanala eta watika zap na lebe na zaza. En poudre amal sachet, tangaris en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba sambata. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazanga gu amnas, salalota zanga lamnas. Jitika diabe. Bonjour. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée, 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Spaghetti tena machiro. Spaghetti Francia. Muraviti tsara qualité. Spaghetti Francia. Simirekidekita. Murandrauna. Mitumbu tsara. Muramasaka. Avitana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia. Mampire antsika jiaby. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Sady vola vao mafana be mihitsy izy kosa misongona dadabe zanonako ary ahoana ny tovolahy ny amoko vola efatra azafady eo iny ary hiavy manahony ianao atao mena kely mena hono aky fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe eko kia Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Noël, c'est cadeau. Noël, c'est de la nouveauté. Noël, c'est tendance, couleur, lumière, design. Noël, c'est généreux. Noël, c'est Batimax. Profitez des remises exceptionnelles jusqu'à moins 50% chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Dutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Spaghetti tena machiro. Spaghetti Francia. Muraviti tsara qualité. Spaghetti Francia. Simirekidekita. Murandrauna. Mitumbu tsara. Muramasaka. Avitana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia. Mampire antsika jiaby. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Vera mahazo fanomezana miavaka amin'ny fe toloy azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety. SMS 10% andefasana firarian-tsoa, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Bijouterie Santia, mividy volamena
manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao na volamena na volafotsy manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany atsidika aminao ity ampiandohana koa fa manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity falohany andraisantsika ny vahiny dia mipotra tsikelikely ny olana teo amin'ny fanomanana sy ny fandraisana ny francophonie teto amintsika ny farany volana novambra lasa teo mpiasa manodidina ny 50 dia ny amin'ny CCI vato moa mbola tsy nahazo ny karamany fanadidiny Gaëtan Andriatsilavo. Tabataba sy orakoraka ary antso tahaka izany no nanehoany ireto mpiasa nandray anjara tamin'ny francophonie ireto ny fitakina ny karaman'izy ireo. Tsy mbola voalohany karaman'izy ireo ny fanarana tamin'ny komity mpikarakara. Misy fiantraikany eo amin'ny fiainana sy ny tokantranonay izany hoy izy ireo. Ny fety ihany koa efa ho avy ka mila vola izahay. Tsy mety mitsy le ataony. Niado fatsy eny atsaminay. Aloha volanela zana manala baraky zany efa volanay ara tsy aloha. Menne kakamana we 150 000 par jour, nefa 60 000 par jour nous mene anay. Nefa 40 000 Raha ny fanazavana manodidina ny 500 izy ireo niasa nandritra ny 5 andro teny amin'ny CCI vato mialoha nandritra ary taoriny ny francophonie. Tsy tokony famitaka ny mpitondra sy ny vahoaka hoy izy ireo. Tsy tokony nampiasa olona ihany koa raha tsy omena ny karamany. Ankoatr'izay raha ny fanazavana hatrany na ena tsy araka ny fanarana ny karama nefa izao mbola tsy voalo izao. Rehefa tsisy vola gasy aho tokony andray le francophonie dia tokony izay ny tena mara ary tokony tena nedemelo izy hoe amin'ny eritaona karamany azo iasina saty asa soa ahoana moa salonay ve manabebe zanana natsango izay andeha araka izany anoho ny fitakina ny karaman'izy ireo manoloana ny fohy be toeran'ny komity mpikarakara ny francophonie eto Antaninarenina ireto mpiasa ireto. Raha pitso amin'ny 7 ora maraina itoy ny fitakina ary anao ny blouse nampiasaina teny amin'ny CCI vato izy ireo. Ambety tenin'ny mpitondra sy ireo mpikarakara ny francophonie ny hoe iteraka vokatsoa ny firenena ny fandraisany ny feonambe iny teto Madagasikara. Isan'izany ny hoe iteraka asa ho an'ny olona maro izany. Asa eo no eo, asa afaka fotoana fohy ary asa hitondra ho an'ny fampandrosoana. Raha ity trangandroany ity toto milaza fa tsy ampidi-bola ho an'ny tokantrano tsirairay. Mandra-pahoviana vao isy ny fanaran-dalàna eto Madagasikara. Rehefa asa nampanaovana olona dia tokony isy karama mifanaraka amin'izany. Isy ve ny fepetra raisy ny fitondrana fohy be ho an'ireo tompon'andraikitra tsy nandoha vola sa ho vita foana izao raharaha izao. Tontolon'ny diplomatika kosa indray dia tsy miandany amin'ny firenena algérienne na amin'ny firenena marokany Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-diplomatika. Izay nambaran'ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Akanosana kosa no andikan'ny mpandinika ny raharaham-pirenena iraisam-pirenena izany fanapa-kevitra izay. Fanadidiny Yona Saina. Tsy mifankahazo ary misy ady mangatsika eo amin'ny firenena algérienne sy ny firenena marokana manoloana ilay raharaha Sahara occidental izay tany mirefy 7,4 kilometatra tora-dro eo anelanelan'ireto firenena roa ireto. Miady ny ho tompony Marokana amin'ny République Arabe Sahraoui Démocratique na ny RASD
ny algérienne izay manohana ny franc polisario amin'ny fanomezana fahaleovantenana any Sahara occidental. Manoloana izany ady mangatsika misy eo amin'ny firenena roa tonto izany, eo ampovoany Madagasikara hoy ny tompona andraikitra iray teo anivon'ny ministera an-draraham-bahiny izay tsy nanaiko alaina sary. Tsy manohana na mitsipaka ny fangatahany Marokana hiditra ao anaty vondrona Afrikana ihany koa ary tsy miditra amin'ny raharaha Sahara occidental i Madagasikara. Raha tsy aivina nefa isan'ny nomena anjara fitenenana nandritry ny francophonie Algérie amin'ny maha-invité spécial azy, tranga izay isan'ny natezitra ny mpanjakan'ny Marokana nandritry ny fandalovany teto amintsika. Tsy fahamatorana ara-diplomasia no andikany manam-pahaizana amin'ny fifandraisany iraisam-pirenena izany fanapahan-kevitry ny fanjakana izany. Tsy matotra ny diplomasia malagasy. Tsy vitany hoe mila mpamatsy vola, mila vola dia ifandray amin'ny tany zao na ifandray amin'ny tany izao. Zay ny lalàna ny diplomasia. Tsotra ihany, inona aloha ny soatoavina sy ny tombotsoan'ny firenenao tianao fantatry ny mpiara-miombonantoka maneran-tany. Dia manomboka eo jery ny fandanjandanjana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena tsirairay avy. Animba ny fiara-miasa ary mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny firenena ny fahadisoana eo amin'ny lafiny diplomatika raha ny fanazavana hatrany. Ilaina ny fandinihana sy ny fandanjalanjana ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena. Manana ny lalana sy ny tombotsoa hojerena na eo amin'ny Maroka na i Algérie. Ka raha lazaina zany marina dia misy zavatra tsara azo tsoahana avy any amin'ny Marokana ary misy zavatra tsara azo tsoahana amin'ny Algériana, fa saingy kosa tsy maintsy mampifandanjalanja tsika satria mety anotoana ny fifandraisana amin'ny Algériana ohatra, ny fandraisana be loatra amin'ny Marokana ary fandraisana be loatra amin'ny Algériana ihany koa mety animba ny fifandraisana vao natao voangana mikasika ny eo amin'ny Madagasikara sy Maroka. Raha tsy aivina, nisy ny fifanaovan'ny ny mpiara-miasa teo Madagasikara sy ny firenena Marokana tamin'ny alalan'ny mpanjaka Mohamed VI izay tonga teto amintsika nandritry ny herinandron'ny francophonie. Mitohy hatrany ihany koa ny fiara-miasantsika amin'ny firenena Algériana. Tsy mazava araka izany ny fomba fijerin'ny mpitondra izay miara-miasa amin'ny firenena tsy mifankahazo toy izao. Tsy fantatra mazava ny tombotsoan'ny firenena malagasy manoloana izany. Raha ny vaovao farany io arivo io ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena vao nandefa ilay taratasy mampijoro ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohatra teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Efa ho ray volana latsaka ao tirariana moa vao nametraka ilay taratasy momba izany ny filohan'ny anteny miram-pirenena ary taorianany nandalovan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianarivelo teny amin'ny Tsimbazaza teny. Fanadadiny zao Rakotandrena. Raha ny vaovao farany io arivo io ny filohan'ny anteny miram-pirenena Rakotomamonjy Jean Max vao nandefa ilay taratasy mahampanohitra amin'ny pomba ofisialy ny antoko malagasy miara-miainga eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Raha tsy aivina, efa tamin'ny 27 ny volana Novambra no nametraka izay atota taratasy izay ny teo anivon'ny birao politika ny antoko malagasy miara-miainga sy ny vondrona politika miaradia. Izany hoe efa ho ray volana latsaka izao. Ny mahagaga ny mpanara-baovao anatin'izany iray volana izay dia ny antony tsy nandefasan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena izany raha tsy androany. Tsy aivina ihany koa fa omaly no nidina teny an-toerana ny birao politika ny antoko malagasy miara-miainga notarian'ny filoha nasionaly Ajo Andrianarivelo nanontany ny toy ilay taratasy sy ny antony tsy mbola nandefasana azy teny amin'ny ACC. Tsy mbola nandefa ity taratasy ity ve izany ny tena anivon'ny anteny miram-pirenena raha tsy nisy fidinana mivantana nataon'ny antoko malagasy miara-miainga io. Nisy tsindry ve? Raha eny, avy aiza? Avy amin'ny fahefana-panatanteraka ve? Matahotra ny fanoherana ve ny mpitondra sy ireo manodidina azy ka natao daholo ny fikafika rehetra ahatara ny fahatongavan'ilay taratasy eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenany mba handraisana fanapahan-kevitra sy hanomezana ny toeran'ny mpanohitra araka ny voatondra ao anatin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa eny am-pelantanan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana eny Ambohidany taratasy amin'izao fotoana izao ary tokony hanaiky io fijoroana ho mpanohitra io ny fitsarana avo izay mifanaraka amin'ny 440 ao amin'ny lalam-pandrenana izay milaza ny lalam-pandrenana no miantoka ny zo ijoro ho mpanohitra amin'ny fomba demokratika. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny eny anivon'ny ACC
momba ny resaka fanoerana ampomba ofisialy eto Madagasikara. Ialana tsiny moa tamin'noy ny fatapahan'ny herinaratra no natonga izay fanapahana kely izay fa hotizatsika ny vaovao dia fampihavana pirenena no resahana teny amin'ny anteny meram-pirenena tsy zany anefa ny zava-misy raha ny votoatin'ny lalàna nananganan'ireo solombavambahoaka tanana teny Tsimbazaza omaly fananganan-tanana izay ambaran'ny solombavambahoaka fa anjambany fotsiny ihany fa nadidininy izy io Rakotondrena. Lalàna mifanohitra amin'ny fampihavana-pirenena no nananganan'ny ankabeazan'ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza tanana omaly. Notsipahana avokoa ireo fanovana izay nentin'ny vaomera tao anatin'izany. Ireo tolo-kevitra izay natolotry ny gouvernemanta no laniana tamin'izany. Raha jerena ny andinindininy momba ireo fanovana nataon'ny vaomera ka notsipahan'ny mpanohana ny fitondrana tao anatin'ny fivorimbe ireo. Isan'ny mampanahy ny fahaleovantenan'ity rafitra vaovao hatsangana ity. Ao amin'ny andininy 17 amin'ity lalàna laharana otra 10/12/20 ity, 7 ny isan'ny mpikambana ao amin'ny rafitra foibe, 2 isaky ny faritany ary misy mpikambana 9 izay tendren'ny filoham-pirenena. Na eny io isan'ny tendren'ny filoham-pirenena io tao anatin'ny asam-baomera mba hialana amin'ny yaya amin'ny fahaleovantenan'ilay rafitra vaovao hatsangana, saingy notsipahana izany. Isan'ny notsipahana tao anatin'izany lalàna izany ihany koa ny fanovana ny fepitaona ao amin'ny resaka amnistia. Ho tsy misy fepitaona raikitra saingy voatana ho teo anelanelan'ny 2 sy 4 arivo sy ny farany tetezamita ihany izany. Eo ihany koa ny momba ny fepetra anomezana izay amnistia ao amin'ny andinin'ny 17 izay nolavina ihany koa. Ity andininy ity izay mifandray amin'ny andinin'ny 19 amin'ireo fepetra izay resaka ara-politika no isan'ny mba antoerana amin'izany. Nanangan-tanana anjambany fotsiny ihany anefa ireo solombavambahoaka maro mpanohana ny fitondrana ka nanipaka ireo fanovana ireo raha nambaran'ny solombavambahoaka sasany. Ho an'ny solombavambahoaka rasy manana Paulbert, mpanangan-tanana fotsiny ihany no nandany ilay lalàna omaly. Solombavambahoaka voakaraman'ny fahefanam-panatanteraka izy ireo. Ny assemblée manangan-tanana ho amin'ny proposition avy any amin'ny fitondrana fotsiny, assemblée groupière no fiantso azy ny teny frantsay. Ny assemblée tsisy débat fa tonga dia alefa nitsangatsanana dia tsy assemblée fiantso azy fa tokony hanao ministre zay olona ato ka mandara andraisana namany firenena. Ary tsisy na iray aza contre ny proposition nataon'ny exécutif na ministre tonga ato fa manatsara ny na ny accent miova fotsiny azy ao anatina lalàna anankiray dia manovany sens amin'ny teny frantsay ohatra on mange les enfants, isakafo etsika raiky izy, on mange les enfants ndao hohanina ny ankizy. Ka miresaka fampihavanantsika tomboka maranao teny ny olona miady tsy mifamono no ampihavanana. Tsy misy olona omena revitsy eto amin'ny fampihavanana fa za ty isan'ny miady tamin'izany ravalomanana zany fa za dia miady milatsahana amin'ny fifidianana mba tsy ho sakazakana izy anaovany azy mirevitra amin'ny fifidianana. Ataona nahita faisana izy fany amin'ny fifidianana. Etsy ankilan'izay, efa naneho hevitra momba ity resaka fampihavana-pirenena ity ihany koa ny teo anivon'ny FFKM noho ny tsy fanohizana ilay fampihavanana izay efa notarian'izy ireo hatramin'ny taona 2012 izay mifototra amin'ny 4F, fiekekeloka, fibebahana, fahamarinana ary fihavanana natao teny amin'ny CCI vato izay notarian'ny FFKM tamin'ny 7 sy 20 aprily ny ray sy ny 12 izay tsapa fahavato misakana eo anivon'ny firenena amin'ny fametrahana fiarahamonina mirindra miteraka tsy fandriampahalemana, fahalovana manenika ny fiainam-pirenena rehetra, disadisa misy eo amin'ny fitondrana sy filaminana sy ny tsy ny fanarahana ny rafitra mifehy azy ireo. Antsana lehibe misy eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Tsy misy hitan'ny vahoaka ny mahatandoka ary novozina ny mpitandro filaminana hoy ny FFKM fa toa lasa herim-pamoretana azy sady tsy voaro ny aina sy ny fananany.
ny tsy fahatokisan'ny olona intsony ny tontolon'ny fitsarana ka miteraka ny fitsaram-bahoaka amin'seho etseroa fianaky ny zava-mahadomelona ho an'ny FFKM miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka ny sarababem-bahoaka ary mibaribary ny elanelana misy eo amin'ny mpanefoefo sy ny manitra. Madagasikara nefa dia firenena manan-karena ara-boajanahary miariary ny gaboraraka eo amin'ny fitantanana ny arena akibony tany ka zary tantely afadrakotra ny harem-pirenena fa ny olombitsy sy ny vahiny no mitavana izany. Nanao fanambarana ny FFKM maro ny angavy amin'ny anaovan'ny fitondrana ezaka bebe kokoa amin'ny fitandrona ny aina sy ny fampiarana ny lalàna ho an'ny olona rehetra, ny fiarovana ny harem-pirenena mba tsy ho viravirain'ny olombitsy. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny sisy tany ka hosarotiny amin'ny fidirana sy fipetrahan'ny vahiny tsy ara-dalàna eto ny mpitondra mba hitandrovana ny fiandrianam-pirenena sy ny fandriam-pahalemana. Araiky ny fanambara teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny alina ity. Tsy izy zany fa Tangalamena Zacharias Patrick, izay membre du comité des experts pour la révision du texte sur la réconciliation nationale miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Fantaninako aminao avy hatrany dia hoe inona le fampihavanam-pirenena kendrenareo tao anatin'io comité io? Ny maro moa ny crise nandalo teto Madagasikara, crise politique ny ankabeazany zay nampitombo foana ny disadisa teo amin'ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy. Zay zavatra zay nieritreretinay hoe ahoana ny fomba andravonana n'izay disadisa zay eto amin'ny firenena une bonne fois pour toutes, ary isaoran'Andriamanitra fa mbola misy an'ireo filoham-pirenena tranainy mbola veloreo zay anisany protagoniste na belligérant tao anatin'izany crise zany. Iny vao fa hita teo fa lany le lalàna momba ny réconciliation nationale ity, tena iny tokoa ve le lalàna natolotrareo? Amin'ny ankapobeny raha atao jerindray mitompo maso dia ohatrany hoe azo lazaina iny ny lalàna natolotray satria zay ny zava-misy. Tsy nisy fiovana zany? Nisy fiovana amin'ny ankapobeny zay fa très subtil ny fiovana tao anatiny satria ny questionna temporalité na ny fotoana no niova tao anatiny tamin'ny ankapobeny zany. Zay zavatra anankiray ngeza be zay satria zay tao anatin'ny comité d'expert tena nampiakatra hatrany amin'ny fotoana ny siny mpanjaka teto Madagasikara satria zay no eritreretina hoe natonga ny disadisa teto Madagasikara hatramin'izao. Zay ny fampitohy tamin'ny resaka politika rehetrarehetra hatramin'izao iny zavatra iny anefa zany no limitena amin'ny ankapobeny de 2002 à 2013 nandritra ny fotoana ny tetezamita. Zay zavatra zay somary manova zavatra betsaka ihany satria ny tanjonay tao anatin'le izy dia hoe anala ny disadisa rehetra eto amin'ny firenena. Dia amin'izay fotoana zay ve tsy vao mainka hotody any amin'le crise tsika raha hoe firana amin'ireo fotoanareo le izy? Io fiam-potoana io mantsy voafaritra ny feuille de route ary nametraka ny FFM dia ny feuille de route zay nidiscutena nandritra ny fotoana ny tetezamita zay nisoniavana nampiarina dia io no nanaovana révision amin'izao fotoana. Ao amin'le nenareo zao misy hoe 20 koa ny membre amin'le narosonareo fa amin'ity izy ity 20 ihany fa ny enina ho aroson'ny filohan'ny république, izy no anendry anazy, tsy mety hanova zavatra ve zay fanendrena zay? Miankina amin'ny zavatra zay hitranga rehefa avy eo amin'ny fomba fanatanterahana ny asan'ireo FFM 20 zay ho voaten'ireo satria nisy étude comparative be da be natao nandinika document d'expérience tany ivelany ary nisy ihany koa ireo experts internationaux zay tonga teto indrony antaony intelo niara niasa taminay ary nahitana tamina firenenkafa hoe nisy ireo mitendren'ny président ny filoham-pirenena satria ny filoham-pirenena dia garant ny unité nationale. Dia zavatra zay zava-dehibe dia nieritreretana tamin'ny voalohany hoe ny membre aloha zany io effectif io mametraka olana be satria any amin'ny firenenkafa izy io dia vitsikely nefa ny dégâts be da be
mandeha amina million de mort nefa ny membre une dizaine ihany dia zay ka nieritreretiny hoe ray par province dia hoe telo tendren'ny président dia natao roa indray dia hoe ray par province ny tendren'ny président dia zay zavatra zay moa rehefa tonga tany amin'ny sénat dia lasa hoe par région dia rehefa avy eo rehefa tonga tamin'ny assemblée nationale dia lasa hoe 2 par région 44 membres nefa hitatsika zao ny 44 membres ny FFM hoe atraizany zava-bitany tsy hoe sanatriny zany akory hoe miteny hoe tsy mahavita zavatra roa fa misy koa le atao hoe vitsy aleo ara vitsy mahavita zavatra tso zay be tsy atrofany ao anatin'ny resaka le fampihavanam-pirenena zay ihany ao indray no misy an'le hoe ahoana ny arofanina amin'ity famitsorakelika tsy ho lasa hoe tsy maty manoto eto amin'ny firenena ahoana indray ny fijeren'izay io zany a misy lalàna iraisan'ny pirenena zay mamarotra hoe retoreto avy ny zavatra tsy azo divirana tsy azahoana impunité crime contre l'humanité reny zavatra reny na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy apetraka mazava zay angeny mahatonga an'io le commission en vérité io hoe zay zany préliminaire ny réconciliation nationale amin'ny tamin'ireo firenena rehetra nandalo crise tsy maintsy misy ny atao hoe établissement de fait na vérité tsy maintsy atao aloha ny fanahdy adiana hoe inona tokoa ny zavatra ny seho tany Fianarantsoa ohatra tany Thomas na tany Ambilomagôdra dia rehefa avy eo zay zavatra zay hita eo hoe iza ny tena navandoza iza tokoa ny victime ary ahoana ny fomba isy ny dialogue entre nyreo bourreau sy victime nyreo mba ampivitrana indray ny tady dia analana ny disadisa eto amin'ny firenena raha ny fijerinareo an'io lalàna vaovao ve ho tonga any amin'le nieritreretinareo miankina amin'ny volonté an'ny mpitondra aloha voalohany indrindra faharoa miankina amin'ny volonté sy ny capacité an'ireo membre ny FFM zay anatanteraka an'ireo asa fampihavanam-pirenen'ireo satria voalohany indrindra tsy maintsy dotena moyen aloha io androm-panjakana anankiray io omena fahalalahana izy afaka hiasa ao anatin'ny indépendance totale ary tsy maintsy ampiny izy ao anatin'izay ary manarak'izay olona vonina hiasany ao fa tsy hoe olona ravoravo-tanana zay le mahatonga hoe aleo vitsivitsy toy zay olona be da be nefa anao resa be fa aloha olona vitsivitsy vonina hiasa manapetra ihany moa fotoanantsika eto fa izay nyresazesaka ny rana tamin'ny tangalamena Zakarias Patrika fa isaoranao va intety amin'ny sampana fampalalana avao misaotra anao tompokary misaotra ny mpanaraka ny Cool TV misaotra tompoko nanomboka alina kosa dia tsy intany toerana hitazomana ny Augustin Andriamananoro na ny mpisolo vavazy na ny fianakaviana samy tsy mahafantatra ny toerana misy azy raha mpitso anefa no anomboka ny fialan-tsasatry ny fitsarana fianadadiny boasa razanatso mitoy ny raharaha Augustin Andriamananoro amin'izao fotoana izao ny fanontaniana mipetraka voalohany dia aiza no misy azy tamin'ity androany ity betsaka no feo mandeha efa noesorina tao Miarinarivo ny tenany afaka ora vitsy efa ambato mirahavavy ny tenany miandry ny ampiakarina azy ao fiadanana ary rehefa ao fiadanana ny tenany mety hoentina any Ambatolampy izany hoe arirariran'ny mpitandro filaminana ny fianakaviany sy ny mpanao gazety izay mikaroka vaovao momba ity raharaha ity inona ny antony izany inona ny zavatra fienina iza no mahazo tombotsoa amin'izany hatramin'ny ora nanoratana ny vaovao raha ny angom-baovao azo tsy niala tao Miarinarivo ny tenany fa narirarira fotsiny ny mpanao gazety izay miezaka mikaroka vaovao momba izany raha mpitso anefa no anomboka ny fialan-tsasatry ny fitsarana ary tsy hifarina izany raha tsy amin'ny 15 ny volana janoary mipetraka trano ny aya amin'ny hoe hotazomina hatramin'ny fidiran'ny fitsarana amin'ny tapaky ny volana janoary ve i Augustin Andriamananoro tsy eo anilan'ny fianakaviany ary ve io filoha lefitra ny antoko mapara io no hanao fetin'ny krismasy farantaona raha ny fantatra aloha hatreto raha mpitso indray no mety hiakatra fitsarana i Augustin Andriamananoro miverina indray ny délestage izay mampitaraina ny mpanjifa eto andrenivohitra sy ny manodidina moa olana ara-teknika no anton'izany raha ny fanazavana azo
andatsaka orana artifisialy mandritry ny efatrandro ny ovaolana iarahany jirama sy ny fohibe famantarana ny toetry ny andro eto Madagasikara. Fanadadiny na rindry rendry manana. Miverina indray ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra eto Andrenivohitra sy ny manodidina. Izany hoe miverina amin'ny mahazatra indray ny vahoaka indrindra tao aorian'ny fandraisana Madagasikara ny francophonie. Maharitra amin'ny adiny 4 izany ary misy eo matetika amin'ny faritra maro araka ny fitarainan'ny mpanjifa. Ahitana olana ara-teknika ao amin'ny centrale hydraulique roa amin'ireo 4 izay mamatsy Antananarivo. Amin'izay groupe kely izay sambany izany fa ny titolo ndraikaleka ny misy an'izany groupe ray sisa no afaka nandeha no ny fidiran'ireny rano. Dia ohatran'izay koa zao zany hoe andekaleka mitondra 90 mégawatt dia 36. Dia koa zany manjaka zao tokony mitondra 24 mégawatt dia 5 mégawatt sisa. Vahaolana ao anatin'izany ny fandatsahan'ny orana artifisialy iarahana amin'ny fobe famantarana ny toetry ny andro eto Madagasikara. Fepetra maro no takiana amin'izany ka ao anatin'ny 4 andro manomboka omaly no anatanterahana izany. Manampitrotraka izany raha ny fanazavana trany ny doro-tanety amin'ny lalana makany Tomasininy. Fa ny ao amin'ny météo zany mahita hoe amin'izao possible feno ny fepetra azo andatahana orana misy ny rahany. Dia miara-miasa amin'ny zareo zay. Dia atsy zoma zany io dia mifaritra tao andekaleka marika androany zany zao andekaleka. Dia rapitsy atsamin'ny zoma zany mifaritra Matasoa tsy azo mpanira telemity iny. Feno fandoroana ala ataotra ny lalana makamazanga koa zany. Mba iny zany matokony hoe tanana ny tokony anjaika. Mijaly ny mpanjifa herinaratra vokarin'ny jirama amin'izao delestage izao. Ny tsy fampinorotsakorana treto no voatondro tompon'antoka amin'izany. Mandra-piandry ny firotsahan'ny orana artifisialy tsy mahita vahaolana vonjimaika ave ny tompona andraikitra ampihenana ny fasahirana ny vahoaka. Raha tsy hivina tsy ampy ny herinaratra nampiasaina nandritra ny francophonie. Nahita vahaolana mpitondra nanofa milina mpamokatra herinaratra tamin'ny orinasa tsy miankina. Manina no tsy tanterahina izany mahalona ny fasahirana ny vahoaka. Ny vahiny ihany ve no mendrika izany fa ny vahoaka malagasy azo ampiafiana amin'ny delestage mandavataona. Itombatra ny fanjifan'ny olon-tsotra sy ny orinasa madinika na vaventy herinaratra mandritra ny fety ny farantaona. Azo inoana ve fa hiatrika fety lavitry ny delestage ny vahoaka malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahembotra amin'ny volana janoary ho avy izao ny fitsarana ilay raharaha andramena any Singapour araky ny valim-pitsarana tamin'ny 7 Desambra lasa teo. Nisy moa mpisolo vava ny Madagasikara nijoro valom-volombelona tamin'ity raharaha ity nandritry ny fotoam-pitsarana antony nanimorana ny fitsarana. Takin'ny CITES amin'ny gouvernement malagasy ny fanaraha-maso akaiky ity raharaha ity. Fanampanazavana. Tsy nanemorana ataoko hoe nanemorana tsy nanemorana mazava ho azy satria ny avoka antsika avy taty zany dia efa nitondra ary nanatratra an'izay fepotona fitsarana izay dia mety nanaitra ny sain'ny mpitsara tao anatin'izany audience izany ny fahitana ny taratasy rehetra izay niainga avy etỳ Madagasikara. Isika dia efa nilaza fa tsy ara-dalàna io fanondranana io. Mampitaraina ny mponina any Orombe ny fibodona ny tany ataon'ny orinasa Tozy Green any an-toerana. Mihoatra ny faritra tokony ampiasain'ny orinasa io raha ny fanazavan'ny mponina moa no zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy mifanaraka amin'ny fambolena ny fanarahana tamin'ny tany mpiandohana koa moa no ambolen'ity orinasa ity. Fanadidiny Mikaela Armarona. Raha manodidina ny 2 hektara tany aloha ny fanarahana tamin'ny orinasa Tozy Green ambolena any amin'ny faritra Orombe, mahery ny 4 hektara ankehitriny no ampiasain'ny orinasa italiana io. Tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana natao tany am-piandohana io fambolena io raha ny fanazavana ny mponina avy any an-toerana. Ankoatra ny fibodona tany, manimba ny fiompiana ataon'ny mponina ny fambolena ho iatrany ireo mponina. Ao Asatrokala moa no tena nipoiran'ny fanomezana tany ny Tozy Green. Any hoany amin'ny 4 hektara tany hoany aloha ny eritreretiny tamin'ny voalohany. Rehefa natao daholo ny fomba nandrisin-dahatra ny olona moa dia tsy afa-nanoatra ny olona satria misy ho ihatra eo ny fampitahorana, misy ny fampanantenana pokaty. Teoriana voaingana dia tsy azoazon'ilay Tozy Green ny ampahatany amin'ireo le 500 sy 3 hektara. Ary satria tsy dia lamina loatra
ny fipetrahan'le landimarka tia mifaritra ambatolahy de niala reo ka rehefa niala reo de faly vaoka hoe andao ary efa nialinareo de anay am'izay ny tany kanjo anelanelany eo zany de nangataka tany hoany indray ny dozigrina fa hoe tsy tia indray ny ampahatany any asatrokara fa aleo le tanyny landimarka aty mifaritra ambatolahy no alainy io le toerina. Fambolena jatrofa, katsaka, soja no ataon'ny orinasa amin'ny velaran-tany manodidina ny 4,000 hektara io. Vitsy tsy tahaka ny nampanantenana ny isan'ny mponina avy any an-toerana nahazo asa amin'ny tetikasa io. Mitaraina noho ny fanelingelenana amin'ny fiompiana omby ataon'ireo mponina noho ny tsy fahafahan'izy ireo intsony manatanteraka ny fiompiany araka ny tokony ho izy. Ny zava-misy zany hoe tamin'ny fotoan'androny tamin'ny 2006 no efa niadiny io le vahoaka tao le chef de région 10 mifanarakaraka efa notoherina daholo zany rehetrarehetra zany ny chef de région nay am'izao raha ny fizerinay dia raisy kombakomba tanteraka amin'io miaraka amin'ny chef de district satria ny inona ny antony reo olo reo dia ampitahorina fa programme panjakana io tsy maintsy atao zay zany no entina magnorohoro an'le vahoaka ny farany zany matahotra le olona tapainy barage le rano sisy anefa le tanimbary ambolen'ny vahoaka grazo nenenganay izay ihany ataony satria hitanay ny lafirasiny any satrokoala zay le tsy mampangeky anay vahoaka indrindra akata regny tahaka ny vary regny ambolenay regny koa sakafony le olo le akata sakafony le omby raha potiky akata eo mampitateraka eo mby sisy zavatra vita le vahoaka. Toanany fitondrany ty tetikasa fambolena ataon'ny Tozigrin ity raha ny fanazavana. Tsy misy tatitra mazava nefa hatreto ny vokatra ny fitrandrahana ara-pambolena ataon'ity orinasa ity amin'ny toe-karena any amin'ny faritra iasany io na ny eto Madagasikara. Mitaraina vokatra izany ireo mponina ary andry ny fandraisana andraikitra ny fanjakana. Efa nitondra fanairana mikasika ity raharaha ity ihany koa raha tsy ahivina ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fananantany na ny sifa sy ny kolektif tany. No tanterahana androany teny amin'ny Colbert Antaninarenina ny fionana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpanao gazety ny arahana tamin'ny UNESCO sy ireo mpiara-miombona antoka isan-tsokajiny ho fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ny rontonta moa ahafahana mampanjaka ny demokrasia ny tanjona amin'izany. Nisy ny famelabelan-kevitra teo ihany koa ny fifampizarana andatabatra boribory ijerena ireo olana izay tena mianjady fanampanazavana. Satria sika miara-miasa, satria sika mila vaovao dia mila manatsara an'izay satria koa zareo zany amin'ny mikarakara ny filaminana ny tany filaminana dia mila manatsara an'izay mety hoe filaminantsika zao dia androany zany ny fanombohan'le hoe misy atelier ohatran'izao ahafahana miteny aiza ho aiza ny fanatsarana na avy any amin'ny tontolon'ny tafika io na avy any amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety satria misy zavatra azo atsaraina foana na dia hoe efa lafatra mety misy olana ve tsika anaty fiaraha-miasa tsy haiko na misy olana tsisy olana mety misy tanjona ve afaka atao mety afaka manderery ve mety afaka mahaleo tena koa ve atsy ho atsy dia izay zavatra rehetra izay no atosika sy tohanan'ity projet idirika re izy institution démocratique intègre représentative et crédible mba hananany olona rehetra zany fa atokisana amin'ny mpanao gazety sy amin'ny tontolon'ny tafika. Samy azo amin'ny anjarany ireo mpanjifan'ny Blue Line sy mpanjifan'ny Blue Line TV amin'ity fankalazana ny Noël ity fihenam-bidy eo amin'ny tolotra izay ahafahana mahazo chaîne miisa 70 mahery ho an'ny mpanjifa vaovao amin'izao fety izao moa dia 5,000 ariary ny saran'ny décodeur atolotry ny Blue Line TV amin'ity volana desambra ity fanadinina rendrarendra ny manana. Fanomezana goavana amin'izao fety izao no atolotry ny Blue Line ho an'ireo mpanjifa hatray. Ny tombo folo indray ireo chaîne vaovao izay afaka jeren'ny fianakaviana mandritra ny ray volana ao anatin'ny fety tanteraka. Samy mahazo ny anjarany rehetra ao anatin'izany. Isan'izany ny fahazon'ny TV5 Monde ho an'ireo ankizy. Manaraka izany ny fahazona puce bip miisa 2 sy ireo tolotra manaraka izany. Mahita ny chaîne rehetra amin'ny sarany 10,700 ariary monja. Raha ny vidiny andavanandro dia mihoatra be an'izay satria 10,600 ny tena vidiny fa amin'izao andro fety izao dia 10,700 ariary monja. Izay omena ny mpanjifa tsirairay avy izay mividy an'io tolotra io zany dia sim bip anankiroa
izay azahoana adindroa ahafahana miantso ny any amin'ny tambazotra rehetra tsy misy sakasakana zany. Avy eo misy SMS 20 be izao makany amin'ny tambazotra rehetra ihany koa io dia avy eo 400 mégaoctets ny internet dia ny Facebook sy ny messenger limité. Tsy ireo mpanjifa ihany no azo tombony amin'izao akatiky ny fety izao, misarika ny sainy ireo mpanjifa vaovao ihany koa ny tompona andraikitra ao amin'ny Blue Line TV. Mora dia mora ny décodeur amin'izao fotoan'izao satria 5,000 sy 2,000 ariary monja, tsy misy engagement izy io, izany hoe 5,000 sy 2,000 ny décodeur ary avy eo mahazo an'ilay tolotra hoe mahazo ny chaîne rehetra amin'ny sarany 10,000 sy 4,000 ariary, izany hoe 4,000 ariary fotsiny zany no alohan'ny mpanjifa vaovao dia sady mahazo décodeur izy mahazo ny chaîne rehetra ary mahazo ireo sim bip izay efa misy adindroa sy SMS maro be. Ireo tolotra ireo dia hatramin'ny 15 volana janoary ary afaka jifaina eto Antananarivo, Antsirabe, Toamasina ary Mahajanga. Misy ihany koa ny fitsinjovana an'ireo mpanjifa manerana amin'ny faritra eto Madagasikara noho izany. Mahazo tombony ireo fianakaviana akaiky amin'ny fizaran'ireo fotoana mamy ao anatin'ny andro fety no tanjony tompona andraikitra. Tsy manadino ihany koa ireo namana sy fianakaviana lavitra eo amin'ny tolotra momba ny fifandraisana ny Blue Line amin'ny alalan'ny tambazotra BIP. Izay mivadiantsika vaovao iraisam-pirenena dia any Frantsa nanaiky ny fanemorana ny état d'urgence hatramin'ny 15 ny volana Jolay ho avy izao moa ireo solombavambahoaka any toerana ity moa ny fepotona lava indrindra momba ny état d'urgence atao a Frantsa fanadina eo amin'ny sary France 24. Omaly foa alarobia no nanatanteraka fifidianana ireo solombavambahoaka frantsay. Fitarana fahadimy hemitra hatramin'ny 15 ny volana Jolay ny état d'urgence na ny fampiarana ny fahalatsan'ny firenena kanterena any atoerana. Ny ayay amin'ny mety sy ny asa fampiororona amin'ny vanim-potoana ny fifidianana no antony fanemorana. Raha toka isam-bato 720 amin'ny isam-bato 230 no nahalany izany, tokony hiverina hifidy rampitso amin'ny anteny merandoolona izy ireo araka ny fanazavana. Isoroana ny interruption automatique ny 12 ny volana Desambra izao, 15 andro aorian'ny fametram-pialan'ny Manuel Valls. Nifidy avokoa ny ankamaroan'ny mpanohitra ireo solombavambahoaka francoche ary ny solombavambahoaka républicaine ihany no nitsipaka nandritry ny fifidianana. Arak'izany, iaina anatin'ny fepotona lava indrindra amin'izay état d'urgence izay ny frantsay, izany hoe 20 volana taorian'ny famoronana ity régime d'exception ity taorian'ny adin'ny Algérie. Voafehin'ny parlemanta nandritry ny iray taona, afana misambotra amin'ny trano fonenana, afana tsy mamela ny sy ny cortège, afana misava entana sy ny sisa ity drafitra mipetraka ity. Etsakilany nanamafy ny ministry ny adi-tany frantsay Bruno Le Roux fa faratampony amin'ny fanahinany mety sy ny asa fampiororoana ny any Frantsa ankehitriny. Mahatratra 13 eo amin'izao fotoan'izao ireo tranga terrorista hita taorian'ny tranganista ONUS. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Nipotra tsikelikely ny olana teo amin'ny fanomanana sy ny fandraisana ny francophonie teto amintsika ny farany volana novambra lasa teo. Mpiasa manodidina ny 50 teny amin'ny CCI Vatomony tsy mbola nahazo ny karamany hatramin'ny izao. Nanomboka alina moa dia tsy hita ny toerana hitazomana any Augustin Andriamananoro na ny mpisolo vavazy na ny fianakaviany samy tsy misy mafantatra izay toerana misy azy. Rapitso anefa no anomboka ny fialan-tsasatry ny fitsarana. Ary farany moa dia ny vaovao azo farany dia io arivo io ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena vao nandefa ilay taratasy mambojoro ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohatra. Teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana efa ho ray volana latsaka aty aoriana. Dia izay marana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amanaraka indray. Tsara mianao daholo tompoko.
Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovau. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soka Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi Madija. Vaoline. Pura Sadi Mandaicha. Junta Toriage. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.